Ry malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ao aminareo manankarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy sy ny fanahy masina mpitahadalana sy mpampahirantsika. Amen. Mivavaka isika. Misaotranao zay raha eo fa menao fahavononana indray ny tenanay tsirairay avy andeha ny teninao. Dia menao fifaliana koa zay amin'ny fanatanterahany zany fanompona ny teninao zany dia atratra ny olona rehetra sy ny olona manontolona ane ny teninao ka nova ny fiainanay. Misaotra Jesosy teny tonga nofo. Amen. Amin'ity andro zoma 2 Mey 2024 ity gavana dia bokin'ny Nehemia toko 7 andiny 20 ka hatramin'ny 15 no anjara ambofinaina ho antsika. Bokin'ny Nehemia toko 7 andiny 20 ka hatramin'ny 15 dia notsika anay zany lahatsoratra masina zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fananao tsara dia nomenao azy ka nomenao azy koa mpianatra azy ary tsy niary ny mananao tamin'ny vavany ianao sady nome azy rano anangetaheta izy eny 70 taona no namelomanao azy tananifitra ka tsy nananjava mahorakory izy tsy rovitra ny fitafiny ary tsy nifotony tongony. Ary nanome azy ny fanjakana sy firenena maro ianao ka voazaranao araka ny faritany avy zany ka dia nahazo ny tanin'ny Siona, tanin'ny mpanjakany Esbona, ny tanin'ny Oga mba nibasana izy. Ary ny zanany dia no amaronao ho tahaka ny kintana amin'ny lanitra sady nentinao any amin'ny tany izay nolazainao tamin'ny razany fa hidirany olovany. Dia miditra ny zanany ka nandovany tany ary napetrinao teo anoloany ny kananita tokotany dia natolotrao eo an-tanany ireny mba amin'ny mpanjakany sy ny vahoakany anaovany azy araka sitrapony. Ary nahazo tanàna mimanja sy tanlonaka izy ary trano feno zavatsoa rehetra sy lavaka famorindano voady sy tany voavolo voloboka oliva ary asonambo pesaka dia ninana izy ka voka ary ny anatavy ka ny falifaly tamin'ny fahatsarahanao lehibe. May masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Reo zavatra voalaza tsy tambo isain'ireo zay ahitana ny tombontsoa maro samihafa zay natolotr'Andriamanitra ho an'ny firenen'i Israely dia vokatry ny fanahy-tsara n'Andriamanitra no nahazoana izany rehetra izany. Hitantsika tsara eo amin'ny 20 zany fananao tsara dia menao azy ary tsy vitany hoe nomena azy zany ny fanahin'Andriamanitra fa natonga azy nafantatra sy nalala ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra azy indrindra amin'ny fiarovana mahagaga sy ny famonjena ho amin'ny fanafahana izay nataon'Andriamanitra taminy. Eto dia efa tanin'olona inge no natao lasa tanin'ny zanak'Israely efa nininana amin'izany raha teo Andriamanitra ny amin'izay hoe ataony mihetro anatrehany mihetro zanak'Israely avokoa ny firenena rehetra jironlohany. Profo zany azo ny zanak'Israely soamatsara ny tany Kanana. Ary tsy vitany hoe azo ny soamatsara fa nitombo isy izy teo amin'izany tany zany ary lazaina mihitsy hoe ny natavy ka ny falifaly tamin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny natavy ka falifaly tamin'ny fahatsaran'Andriamanitra ary nitombo isa ny zanak'Israely. Ny anton'izany rehetra zany dia noho ny laiasa amin'ny fanahy masina izay natolotra amin'ny zareo sy zareo koa naiky nampianarina tamin'ny alalany fanahy masina. Tsy ny zanak'Israely fa izay ihany no tian'Andriamanitra atao tahaka izany fa izaso ianao koa izay feno fankataovana ny tenin'Andriamanitra sy vonona andray le fanomezana tsara indrindra dia ny fanahy masina izay mamempahery anao sy mahay mitara-dalàna anao ary mahatonga anao ahatsiaro fa ianao dia natao olon'Andriamanitra sy ondrin'Andriamanitra ka akatohan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay tanterahanao dia iseho mpanompon'Andriamanitra tokoa ianao tsy aty am-piangonana ihany fa misehatra rehetra izay nananao dia ho tonga aminao ty teny ty hoe ny anatavy ianao falifaly tamin'ny fahatsaran'Andriamanitra lehibe ary indrindra koa tsy navelanao tsy ho vitsanisa fa nataonao maro mifanisa amin'ny kintana eny amin'ny lanitra. Dia ho zany tokoa ane ny olona izay feno fankataovana ny teninao tsy nanaiky an'ilay zanakao ka nomenao an'ilay fanahy tsara
hitarika azy ho amin'ny fifaliana sy ny faherezana ary indrindrindra hitombo tahaka nisany kitana zay makatony teninao sy manao ny siraponao amin'ny zavatra rehetra. Amen. De raha sy misaotranao zay raha eo ny amin'ny fahombiazana nanan'ny Israely nahariarinao tseto fa noho ny fanomezanao ny fanahy-tsara ho azy no nahatonga ny zanak'Israely tahaka izany. Afaka nandresy firenena maro teo nolona izy, netry teo anatrehany avokoa ny firenena maro, ary tsy nitsahatra ianao nikarakara azy name hanina sahaza azy mana zany name azy koa ianao raha nisotranona ary tena mpandehanana namakivaky ny tany efitra iny izy dia tsy mavoto ny tongony natapaka ny kapany fa salama tsara izy ireo ary koa tsy ovotra ny akanjo. Zany profo fa ianao no miahany olonao efa feno fankataovana anao zay, indrindra efa manaiky ny tariny fananao masina ka say hivavaka eo ilay hoe rainay zay ny an-danitra masina ny naranao tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao etỳ tany tahaka ny an-danitra mena iny anina sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka na melana izay meloka taminay aiza mitondra anay mifankampana fa manafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Ho tanterahan'ny tompo amintsika anie zao tsodrano zay tononona amin'ny anaray zanaka fanamasina zao mitahanareo anie ny tompo ka miaro anareo, mampamira-pihitra ny taviny aminareo anie ny tompo ka mamina fo aminareo, manandrona ny taviny aminareo no anie ny tompo ka manome anareo fiadanana. Matoky izay niantso anareo sady izy ihany nanefa zany. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.